eto amin'ity eto amin'ity toerana ity moa zany no asiantsika monument ngeza be. Efa vita ao ny sary mihoatra hatrany amin'ny 80 mètres. Zany hoe tena avo de avo zany. Misy débat kely fotsiny no atao eo anivon'ny conseil des ministres mikasika an'ilay monument eto. Satria eo zany mbola misy choix anankiroa. Ny voalohany dia hoe amin'ny Malagasy zany dia aloalo afaka hikarana ny hatrany amin'ny farany ambony any zany tena 80 mètres zany Goavam-Be. Dia misy ihany koa choix anankiray fa zay dia ilaina an'ilay débat. Satria hitanareo zao any Brésil ino moa ny anaran'ilay monument Corcovado ny Christ rédempteur zany. Dia manana choix koa zany tsika na atao la croix ngeza be zay manamarika ihany koa ny finoantsika. Fa eo moa zany no débat no atao mazava ho azy tsy maintsy jerevana daholo ny zavatra atao ao anatin'izay zavatra anankiroa zay. Fa efa ao ilay izy ny sary efa vita daholo ny plan. Fa dia ny choix zany sisa no ataontsika ka anisan'ny zavatra ho vita. Satria alohan'ity farany taona ity zany tsy maintsy efa vita koa zany zay monument Goavam-Be apetrantsika eto.